Fa vokatry ilay fanaparitahana nataon'ny mpitandron'ny filaminana nandritra ny lanonana fanamariana ny 7 Martsa dia niaran'ny entona mandatsa-dranomaso ny ankizy maromaro izay nilalao tsy lavitra ny toerana nanatanterahana ny fihetsiketsehana nisy fiantraikany goavana teo amin'ny fahasalaman'ireo ankizy ireo izany ary tonga nitsimbina azy ireo ny ekipan'ny sénateur Andriamatoa Lilson René. Tafiditra teto amin'ity tanàna ity ny bomba mandatsa-dranomaso na tsipy mpitandro filaminana nentina nanaparitahana amin'ny filaharana notarian'ny colonel Lilson René iazon'ny Mausolée ny 7 Martsa lasa teo. Lalitsibatra tamin'izany ireto ankizy 5 eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 taona ireto izay niarany lalao teo tokotany tamin'ny fotoanan'ny poamin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Tebiteby, fikorontanan-tsaina ary nateraka izany ho an'ireo ankizy ireo. No marian'ny ray aman-dreny reto ankizy reto fa nitarika aretina tamin'ireo ankizy ny nilatsahan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Efa tsy nanino izy isorana an'Andriamanitra misaotra betsaka nareo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fikarakarana. Manoloana ny zava-nitranga iny dia tonga nakahery ireo niarambona ny sénateur Lilson René niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Mapara, Lanto Rakotomanga ary ny mpanolontsaina ny tanàna Véronique Rajerson. Tamin'ny 29 Mars iny andeha metraka voninkazo ny Ampindia kanjo moa ny tsenena mpitandro filaminana sy ny fifanomezantsiny no atao eto ary raha ny sitraponay moa tsy tokony hisy reny zavatra reny na dia tsy avy aminay aza na tonga ny loza fa zahay aza no anisany tradoza miaraka aminareo fa amin'ny maha ray atsika amin'ny maha fianakaviana ray atsika rehetrarehetra nahita tamin'ny télé mba onsa ihany ny fo satria ankizy kely ny pararehetra ny hazana dia nanapa-kevitra zahay fa mba hanamboarantsika ny sainy zaza mba tsy dia traumatiser loatra tondran'ireto kilalao reto atokitsika ny zareo. Nijanona tamin'ny hetsika sosialy ny hetsika nataon'ny Mapara notarian'ny sénateur Lilson. Tsy nisy mifanambarana politika nataon'ity sénateur ity mikasika ny toy ny tolona izay natombo ny 7 Martsa lasa teo.